de entraide et développement de Madagascar. Zany hoe izy io a ny foibeny dia any Frantsa. Fa zahay eto Madagasikara zany a tena manao ny action ray manontolo. Zahay telo reo a no membre ao amin'ny association. Izy no présidentenay a, zany secrétaire général dia izy a ato koa secrétaire général koa izy miarak'izay zany telo a. Dia ny zavatra ataonay androany dia ho an'ny zokiolona tena sahirana. Tena sahirana le tsisy pia. Dia manao fizarana zavatra PPN kely ho azy zahay. Dia manome sakafo kely ho azy mba manao zay mampifaly azy. Zay zany ny tanjonay amin'izao farany taona izao. Ny ao anatin'ny olona ho ao amin'izao voandroany zao raha ny tena izy 500 fa nefa jerevana le fahafahan'ny fokotany ao amin'ny fikarakarana dia 900 izy no tonga. Dia rehefa tonga izy dia ny mikarakara izy naka sponsor izahay. Ka ny sponsornay dia aza vakoetra ny EDM any Frantsa zany no nanao dia NC Shop dia ny société Anduma dia ny Sogea Satom dia Unibisque dia misy olon-tsotra mitondra ny tantely sy Sylvia. Zay no nanampy anay eo am-pikarakarana ireo sakafo sy fizarana ho ataonay ireo. Fomba ahoana ny safidianana an'ireo mahazo? Ny fokotany mahafantatra ny olona tena sahirana ao aminy. Fa zahay tsy mahafantatra. Dia ry zareo no mitondra an'ilay izy makaty aminay. Raha atao ny jery-todika ho an'ny ity taona ity ny fomba fiasanareo tao anatin'izay taona izay, lalahoana no azo ovela hoe vokatra fiantraikan'ilay asa sosialy ataonareo any amin'ilay fiarahamonina? Raha izay dia hitako hoe ity zany zao action fanondroany tamin'ity taona ity. Ny voalohany le nanao an'le fizarana matelas sy fandanjahana zaza tao amin'ny CSB2. Dia hitanay hoe misy fiantraikany tokoa le izy amin'le olona mpiteraka. Mijery any zahay dia tena hitanay. Dia tia ny fanondroany tamin'ity taona ity dia tia ny zokiolona tia ny fanondroany ho ataonay.